mbola izany ao anatin'izay lafam-baovao politika izay nisika nivoaka tamin'ny fanginany androany ireo mpikambana ao anatin'ny ray aman-dreny mijoro manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny nanambara izy ireo fa tokony hanaja ny sotoavana malagasy ny mpiantsehatra politika rehetra. Ny lalan'ny fihavanana sy ny fampandrosoana ihany no izory fa io no mitondra antsika ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany. Io no afatra nampitainy ireo mpikambana ao amin'ny ray aman-dreny mijoro androany raha ny tafa tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny immeuble Kabram Makadivato. Ny fampitokisana amin'ny alalan'ny fampiresahana trano no vahaolana ary tokony ao anatin'ny fampiarana ny sotoavana malagasy izany. Tsy maintsy mifanatona isika, tsy maintsy mifanatona izay tsy mitovy hevitra mba hisino ny fiaraha-midinika. Tsy mitovy hevitra tsika mianaka, miainanao aho, manaja anao. Miteny ray aho, miaino ahy ianao, manaja ahy ianao. Mifampidinika isika, miara-mitady hoe aiza raha niarahantsika mivoaka satria tany ray anefa ty misy atsika ty fa tsy tanàna anankiroa ty. Ary zay le culture de dialogue. Zay zany a, zay ray aman-dreny mijoro dia mahita fa tena ilainy io zavatra. Tsy azo atao zany manao hoe ny mpitondra dia zao dia miaino fotsiny ny ary manatantera, tsy maintsy miaino fo. Ohatra na dia hoe ny ankizy amin'ny bourse sociale amin'izany azy tsy maintsy miaino ny ministère tokony andraikitra ary tsy maintsy mamaly hoe zao ny eny mahatonga an'izao zavatra zao. Fa le be mareniny zany na izy io be mareniny io na izy dia tsy mety amin'ny fiarahamonina. Ka ninona zavatra ataontsika tsy mety tsy miverina amin'le sotoavina mahamalagasy atsika dia hoe mitandrona izay fihavanana zay. Fa saky matetika zany atsika voafatotra ny culture avy any ivelany avy any amin'ny toerana tsy fantatrako any dia iny zany no entitsika ifampitondrantsika any ka mahatonga le antsika zany verika zay le mahatonga hoe ny ray aman-dreny mijoro ray aman-dreny mitana culture tsy maintsy manao zay lancement ny orientation zay hoe ndao lalan'ny fihavanana sy ny fampandrosoana tenina zay ny fifampidiniana zay le tianay tenenina hoe amin'ny maha ray aman-dreny anay ary zay le mahatonga président teny hoe aza sainareo manao commentaire ny hafa zahay satria zahay manana manay anay ny maha ray aman-dreny anay. Ka le lalan'ny fihavanana zay ninona zavatra ataontsika eto Madagasikara raha mifanohitra amin'ny fihavanana donc tokotry manana ahiratra amin'ny maso hoe ndao kosa mbo ny fihavanana. Ny sasany manao an'izay ahoana atsika zay hoe manana zay sotoavina fihavanana zay. Nosahivina ray aman-dreny mijoro tokoa androany fa ny vahoaka hatrany no misahirana raha toka mipetraka ny zavorovory ary nambarany fa efa miopapana mifatrany vahoaka amin'izao fotoana izao. Ny antso amin'ny tokony any hatrany ireo androm-panjakana rehetra voafaritra ao anatin'ny lalam-panorenana ny rehetra. Noho izany dia everin'izy ireo fa dingana irosoana amin'izany ny fanatanterahana ny fifidianana be ny tanàna.